Sotra ny tompo indray tsika fa afaka manatrika an'ity fotoanandroany ity a dia hitan'ny tompo ihany koa ny fatoka itsika fa na ririnina na mafana ny andro a dia manana fa etaeta foantsika ny tompo a ao anatin'ny fandrenesana ny teniny indrindraindrindra. Tena zava-dehibe ny fotoana tahaka izao satria fotoana anankiray izay ahafahantsika tena manovo hery ao amin'ny tompo a satria raha vao tsy manana ny tenin'Andriamanitra isika dia lasa ny fahalalantsika no lasa mahazo vahana. Ary indraindray raisitsika ho an'ny ohatran'ny ny mpanompon'Andriamanitra sy ny olona izay atao hoe eo anoloantsika ilay tenin'ny Paoly hoe mamabo ny hevitra rehetra naika an'i Kristy, fa rehefa tsy misaina ny an'ny olontsika ao anatin'izay teny izay fa mijery ny tenantsika hoe moa ve ny hevitro marina tena manaika babon'ny Kristy a, manaika an'i Kristy ve ny hevitro manokana, izany tenako manokana zany. Ary zava-dehibe no ahafahantsika indrindra amin'izao vaninandro faran'izao hoe ny hevitsika dia mangina fa ny hevitry Kristy no fantatsika, dia iny lalana izorantsika ao anivon'ny fiainantsika. Amen. Rehefa miaino an'izao fampianarana tsy misy kilemy izao dia tena tsapa mihitsy na ao anatin'ny refim-panahanananao fa fantatrao hoe ay tia ny marina dia tia ny saiko manokana taloha, fa rehefa eo anatrehan'ny tenin'Andriamanitra isika dia manitsy ny hevitsika mifanaraka amin'ny hevitry Kristy. Amen. Izay no antony hoe mbola manasantsika rehetra izay manatrika eto a mba hanokatra ny fontsika indray androany, satria ny tenin'Andriamanitra me manazava antsika tsy kelikely hatrany a amin'ny alalan'ireo singa samihafa ny amin'ny tenin'Andriamanitra, ireo singa ny fampianarana tsy misy kilema moa ny renesitsika ao anatin'ny fotoana tahaka izao a, dia manasantsika tena hanokatra ny fontsika androany. Ho anareo izay manaraka anay mivantana ihany koa amin'izao fotoana izao a, manasa anareo satria tonga anatina fotoana tsara indrindra isika, dia ny fotoana ahafahantsika mandre ny tenin'Andriamanitra. Mety any am-piasana isika miconnecté amina ordinateur, mety ao an-tokantrano ihany koa tsika, mety tsy fantatra any amin'ny toerana samihafa antsika, fa manasa anao a tena hanokatra ny fonao ihany koa ao anatin'izao fotoana izao. Dia mirary ny fitahin'ny tompo amintsika tsiraray avy indray amin'ity androany ity a, mino fa ny tompo anie a hanazava antsika misimisy kokoa. Halleloja. Ny andro faniriako a dia izao hoe tena tonga antsika tena anana eo anatrehan'ny tenin'Andriamanitra, misy fanamby eo fa hoe manahoana kosa ny fankatoavantsika an'izany tenin'Andriamanitra izany avy eo. Satria zava-poana raha ohatra ka mandre ny tenin'Andriamanitra isika kanefa avy eo manadino an'izany tenin'Andriamanitra izany, lasa zava-poana le izy a, lasa tahaka ny fahalalana toy ny fahalalana rehetra le izy, fa tsy zavatra iainantsika marina. Ohatsika hitsangana dia hivavaka nomboka an'izao fotoana izao a, apetrakitsika amin'ny tompo ity fotoana ity a, dia amelitsika an' Jesosy a mba tena hanjaka sy hanapaka feno a ao anatin'izao fotoana izao. Halleloja. Jesosy Kristy tomponay eo, raha misy omena ny voninahitra tompo dia ianao rery anjy, satria ianao no ny aloha lalana anay, nanatritra ny hevitra lamba, nafahanay nahita an'izao voninahitra izao, izay manaraka anao avy aty aoriana, araka ny teninao tokoa hoe ianao no mpialoha lalana anay mba hitan'ny maro an'izany voninahitran'Andriamanitra izany ihany koa aty aoriana. Ary fantatro fa amin'izao vaninandro iainanay ankehitriny izao, rehefa mijoro eto anatrehanao izahay, ao anatin'ny tontolo mifanahy izahay, dia fantatray tompo fa vanim-potoana tsy tokony havarim-bariana nay tsiraray avy, fa tena
ifantohanay hoe inona ny ao am-pon'ny ray, inona ny drafotra ao amin'izao vanina ny farany izao Andriamanitra ao, satria ny masonao ankehitriny dia eo anivon'ny fiangonanao Andriamanitra. Ny vaninandro, ny vanim-potoana hitranga tsy hoe latoato dia ny fampakarana ny fiangonana. Jesosy ao raha manome lanjany izany ianao ary masonao ny fifantohanao ray manontolo dia ao anatin'ny fiangonana, aza vela izahay izay ho ampakarina indray no variana Tompo, tahaka n'ilay virjina dimy endry sy dimy adala. Tario izay mba hanana ny fahalalana anao Andriamanitra, hoe inona ny sitraponao amin'izao vaninandro farany izao, ahafahanay mitahiry solika ato anatinay, mba tsy ho ilay kristianina dimy adala izay, ilay virjina dimy adala variana tamin'ny zavatra maro samihafa, niaraka tamin'ny antoka tao anatin'ny fony hoe za efa kristianina, raha ho avy ny fampakarana dia lasa aho kanefa mirarany amin'izao fiainana izao ihany, misaringotra ny amin'izao fiainana izao ihany, ka tsy nisy fitaizana tao anaty. Fa meteza ianao Andriamanitra ray hitarika anay amin'izao vaninandro farany izao. Alleluia, alleluia, alleluia. Ny andanitra anao hoe tia antany ianao, ka mato anay avy nitsangana ianao, ho any andanitra indray anaranao no deraina. Avy any andanitra anao, avy any andanitra anao, hoe tia antany ianao, ka mato anay avy nitsangana ianao, ho any andanitra indray anaranao no deraina. Andao raha tsika tiako izany. Alleluia. Sandratro ny anaranao, Tompo ihira ao anao, ny fiainako anjakanao, ny fiainako anjakanao, tonga anao mba hamonjy sandratro ny anaranao, sandratro ny anaranao, Tompo ihira ao anao, ihira ao anao, fiainako anjakanao, fiainako anjakanao, tonga anao mba hamonjy ahy. Avy any andanitra anao, avy any andanitra anao, hoe tia antany ianao, ka mato anay avy nitsangana ianao, ho any andanitra indray anaranao no deraina. Reo ilay tsika mifotsika rehetra, avy any andanitra anao, hoe tia antany ianao, ka mato anay avy nitsangana ianao, ho any andanitra indray anaranao no deraina.
andeha ambaratsika trany parany tany fa Jesosy no mpanjaka andeha ambaratsika trany parany tany fa Jesosy no mpanjaka andeha ambaratsika trany parany tany fa Jesosy no mpanjaka Jesosy no mpanjaka ny mpanjaka andeha ambaratsika trany parany tany fa Jesosy no mpanjaka andeha ambaratsika trany parany tany fa Jesosy no mpanjaka andeha ambaratsika trany parany tany fa Jesosy no mpanjaka Jesosy no mpanjaka ny mpanjaka raha mijery anao zao rehetra izao raha mijery anao zao rehetra izao sy ny manodidina ro kitana sy ny avona ririna lohan-taona sy zao rehetra izao Andriamanitra mahery no nanao azy ireo ka obeosidera Jesosy no mpanjaka ny mpalaza ho farany andeha ambaratsika trany parany tany fa Jesosy no mpanjaka andeha ambaratsika trany parany tany fa Jesosy no mpanjaka andeha ambaratsika trany parany tany fa Jesosy no mpanjaka Jesosy no mpanjaka Jesosy no mpanjaka Jesosy no mpanjaka ny mpanjaka Halleluja terany anao Halleluja loatsika nandratra ny tompo ihany androany raha lasianabavy tsy izy akory no eto anatrehantsika ankehitriny fa Jesosy Kristy tompo ary ny zavatra katsany amintsika dia ny fiankofana aminy amin'ny fanahy sy amin'ny famarina efa miantso an'ny tompo isika moa miantso an'ny tompo foana va ny vavantsika miantso an'ny tompo tahaka ny miantso rivotra va isika sa tena misy fanekena azy ao anatin'ny fotsika misy tena fiekena fa arak'ilay hira teo hoe na ririny na masoandro ny andro na mamay ny andro na inona vanim-potoana dia tsy miova izy fa Andriamantsika mandrakarivo na alina na maraina na lohataona na fahavaratra na ririnina dia mitoetra ho Andriamanitra izy Halleluja zany tompony fonay eto anatrehanao androany tsy miantso anao zahay foana eo amin'ny vavanay miantso anao foana araka lazain'i Isaia fa ny vavanay miantso ny anaranao kanefa ny fonay tsy misaina anao ny fonay lavitra anao ny fonay fa fantatray ny Andriamanitra zay irainay ankofanay androany Halleluja tompo mierinao mihoatra izao rehetra izao ka ny famindramponao manerana ny tany tsy misy azo arina minefa tsarana ary o mandraky
kizay ny fiandrianana andao veritsika ihany zany tompo ny herinao mihoatra izao rehetra izao tompo ny herinao mihoatra izao rehetra izao ka ny famindramponao manerana ny tany tsy misy azo arina ny fahatsaranao ary omandraky izay ny fiandriana lazao amin'ny fonao ray aman-dreny raha io misandraty anao tompo misandratami ny avo indrindriana ka ny fiderananao manerana ny tany ao kiseo anio tompo ao kiseo anio ny falebiazana voninahitsao ka ny voninahitsao no amenonay amenoanay fahatompiana halleluia raha sitrakareo ty andao everitsika irainy zany tompo misandraty anao halleluia tompo misandratami ny avo indrindriana fiderananao ka ny fiderananao manerana ny tany io tompo kiseo anio ny falebiazana voninahitsao ka ny voninahitsao no amenonay no amenoanay fahatompianao sy andry amanitra ka ny voninahitsao ka ny voninahitsao no amenoanay amenoanay fahatompiana sy andry amanitra rainayandanitro tinayanao asandratrainyana ranao manjakay eto aminahy izay ideranao fa ilaza miatsaranao zahay moderai driamanitra taluan keiti siniwa
tinayana asandratrainyana nanao manjaka eto aminay izay ideranao fa ilaza ny atsaranao zay hoderaina nyeha dia manitra talohan-kehitriny sy ny hoavy hoderaiko agnefa manjaka deraiko lasa farany zany hoderai nanye andriamanitra talohan-kehitriny sy ny hoavy hoderai nanyefa manjaka deraiko dory deraiko dory Alléluia. Jesosy eo zany tokoa ny ato anatin'ny fonay tompo ny anandratra anao ny ametraka anao voalohany mandraka ariva eo amin'ny fiainanay Jesosy zany iranay zany tsy ampy ny voambolana rehetra entinay hanambarana ny atsaranao fa ny fonay kosa tompo izay miboboky an'izany fiderana zany dia misy fiekena lalina ty anatin'ny fonay amin'ny fivavahana tsy hainay tononona ao anatinay amin'ny kikika sy ny antsoantso ao anatin'ny fonay ny amin'ny fiankofana amin'ny anaranao. Alléluia. Alléluia. Saotra Jesosy raiso ny voninahitra rehetra ka mitaloha indrindra ny ankehitriny ary mandrakizay. Alléluia. Amen. Amen. Mahazo toerantsika androany dia androantsika dia anaraka tenin'Andriamanitra anankiray izay anton'izao fotoan'izao moa mahakasika ny atao hoe ny fanantenan'ny kristianina na hoe l'espérance du chrétien izay tena heveriko hoe ty tenin'Andriamanitra ty ngambany dia tenin'Andriamanitra raha ny kristianina ny dify an'ity tenin'Andriamanitra ity dia mila mamerina mametra-panontaniana izy hoe tena kristianina marina ve raha ohatra ka very ao anatsika ilay tena fanantenana marina dia tsisy antony fiainantsika mahakristianina azay no antony hoe na tsika izay manaraka mivantana na tsika izay manatrika eto sokafo ny votsika androany. Amen. Satria mitiana zavantsika misimisy kokoa tsy fampaherezana ity fa fampianarana tsy misy kilema dia no tsara ny fon'Andriamanitra ao anatin'izao tenin'Andriamanitra izao dia manasa antsika rehetra hanokatra ny fotsika tsiraray avy ao anatin'izay fandrenesana ny tenin'Andriamanitra izay. Samita iny tompo daholo. Miarabantsika rehetra ao tsara ve tsika ankonan'Andriamanitra faly finaritra miaraka indray amin'ny raha lasy anabavy ity ny fotoana manokana ao anatin'ny herinandro amen. Avantsika miona sy mifankahita ao anatina fotoana mampandroso mampahery dia tonga eo fanatrehana isika miaraka amin'ny finoana ao am-potsika
misy zavatra hitranga indray eo amin'ny fiainantsika, ho tonga ny fahazavana, mahery, tena mirehatra indray ho amin'ny fanompona ny tompo. Amen. Voninahitra ho an'ny tompo e. Dia miarahaba an'ireo rehetra izay manaraka amin'ny vatana ihany koa, ireo rahalasy anabavy matoky izay tia ny filazantsara. Amen. Misy tena mifomaraina mihitsy mba hanaraka amin'ny vantana androany. Eny isan-kilady mihitsy aza, dia matoky izy ireo, tia ny filazantsara. Alleluia. Mahafinaritra izany. Mino aho fa tia ny filazantsara ianareo, satria za manokana tena tiako ny filazantsara. Everiko angambany hoe tsy zavatra mahafinaritra ankoatra ny fanazavan'ny tompo antsika sy ny fitenenan'ny tompo amintsika sy atakarantsika ny drafitr'Andriamanitra ho an'ny fiainantsika. Zavatra efa nomaniny ho antsika. Amen. Noho izany amin'ity maraina ity dia mbola hitoy ihany tsika amin'ny loha hevitra mitovy dia ny fampianarana tsy misy kilemy izany. Ary mivavaka tsika mba hanazavantsika ny fanahy masina sy hampahery antsika. Ary androany isika dia resaka ny amin'ny atao hoe ny fanantenan'ny kristianina. Ny fanantenan'ny kristianina. Miaraka amin'ny fahafantarana fa eto anivon'ity zao tontolo zao ity ankehitriny, ireo izay tsy manana ny Kristia dia tsy manana fanantenana. Very izy ireo, voasarika any amin'ny havia sy havanana, amin'ny alalan'ireo rafitra napetraky ny devoly fahavalo. Ny feo an'ilay rain'lainga no henony izy ireo, ary tsy fantatra izy ireo hoe aiza no hitotonan'izy ireo. Fa isika kristianina kosa, zanak'Andriamanitra, dia manana fanantenana isika eo anivon'ny fiainantsika isan'andro. Isan'andro. Satria tsy mitoetra ny fanantenana raha tsy misy finoana. Tsy afaka hoe manantena fotsiny izany tsika. Ary rehefa mahare an'ireo olona izao tontolo izao, ireo tsy kristianina miresaka isika, ka rehefa mametraka fanontaniana amin'izy ireo isika dia mivaly teny avalin'izy ireo dia izaho hoe mananteny izahay. Kanefa tsapantsika ao anatin'izany valiteny izany fa izany fanantenana lazain'izy ireo izany dia foana sy pokaty, fanantenana foana, fomba fiteny sisa. Tsy misy zava-marina ao anatiny ary tsy misy aina. Ary fomba fiteny izay tsy tokony ananantsika velively ny toy izany. Satria raha miresaka ny fanantenana mantsy isika, dia tonga izany miainga avy amin'ilay finoana avy ao anatsika. Satria ny fanantenana dia miankina tanteraka amin'ny finoana. Izany hoe tsy misy fanantenana izany raha tsisy finoana. Ary izany no antony hoe raha misy kristiana anankiray tsy miaina amin'ny finoana na ao amin'ny finoana, dia tsy manana fanantenana ihany koa izany izy eo amin'ny andavanandrom-piainany. Satria misy fanantenana afaka hitany eto amin'ity tany ity, ary misy fanantenana ho amin'ny fiainana hafa.
Quand Abraham a eu de l'espérance dans son cœur, rehefa nanana fanantenana zao i Abrahama tao am-pony c'était basé sur une promesse. dia niorina tamin'ny teny fikasana Elle izany. était basée sur ce que Dieu a dit. Niorina teo amin'izay lazain'Andriamanitra zany. Et si nous lisons dans l'épître de Paul aux Romains au chapitre 4, je vais vous demander d'ouvrir votre Bible. Mangataka aminareo sakafo ny baibolinareo a raha mamaky nareo amin'ny Romanina toko 4 dia zao lazain'ny Paoly. Nous pouvons voir comment Abraham, il a espéré Dia mahita ny Abrahama isika na dia efa tsy nisy fanantenana intsony aza dia mbola nanantena ihany qu'il n'avait izy. pas la foi en lui, Fa raha tsy nanana finoana izy tao aminy il n'aurait pas pu espérer contre toute espérance. dia tsy afaka nanantena izy teo amin'izay tsy nisy nantenana intsony. Espérance veut simplement dire que dans le naturel, c'était impossible. Izany hoe tsy nisy nantena injany intsony dia midika fa teo amin'ny hita maso a tsy azo heverina intsony ny zavatra rehetra. Alors on lit à partir du verset 18. Dia vakitsika manomboka amin'ny 19 ny Romanina toko 4. Abraham, et Paul vient dire dans son épître, en parlant d'Abraham, espérant contre toute espérance, il Miresaka ny amin'ny Abrahama zany Paoly eto dia zao ny lazainy ary na dia efa tsy nisy fanantenana aza dia nanantena ihany izy ka nino malgré izy qu'il n'y avait pas d'espérance dans le naturel. na dia efa tsy nisy nantenaina intsony aza teo amin'ny hita maso. Et il devint ainsi le père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Mba ho rain'ny firenena maro araka ny voalaza hoe ho tahaka izany ny taranakao. C'est sur la foi qu'il avait dans son cœur Zany hoe niankana tamin'ilay finoana nanana tao am-pony qui est venu en écoutant ce que Dieu lui a izay tonga tamin'ny alalan'ny fandrenesany an'ilay teny fikasana nampanantenan'Andriamanitra azy pu espérer dia zany nafahany nanantena toute espérance. teo anatrehany tsy nisy nantenaina intsony. C'était une espérance vivante et réelle, et Tena fanantenana velona sy marina ilay izy qu'il avait la foi dans son cœur. satria nanana finoana izy tao am-pony. C'est cette foi qui l'a permis d'espérer, Ary io finoana io nafahany nanantena malgré que tout pouvait dire que na c'était dia efa tao manambara aza ny zavatra rehetra fa tsisy azo heverina intsony. tout était Tsy azo heverina intsony ny zavatra rehetra âgé, satria efa nahazo taona izy, sa femme était âgée, ny vadiny ihany koa efa nahazo il n'y taona. avait plus de possibilités dans le naturel. Tsy azo heverina intsony zany teo amin'ny hita masony mbola nanan'izy ireo anaka indray. Mais il a cru. Kanefa nino izy? On ne peut pas parler Tsy d'espérance afaka ny resaka fanantenana mihitsy isika d'avoir la foi comme une base. raha tsy mametraka ny finoana ho fototra aloha. C'est pourquoi le chrétien doit vivre par la foi. Zany mahatonga ny kristianina mila miaina amin'ny finoana Non pas par la vue. fa tsy amin'ny fahitana. C'est exactement l'expérience d'Abraham. Ary zany indrindra ny traikefa niainan'i Abrahama Par la vue, teo amin'ny hita maso a, il regarde sa femme, jery ny vadiny izy il dit c'est pas possible. dia hozy izy tsy azo heverina intsony, C'est pas possible. tsy possible intsony. Donc il faut qu'il y ait une base Noho izany tokony misy fototra tafapetraka zany a quand le chrétien doit espérer. ahafahan'ny kristianina manantena. Et Paul continue, Dia mbola toy izany Paoly ilay il izy dit, zao ny lazainy et sans faiblir dans la foi. ary satria tsy mba nalemy finoana izy ozy izy, Sans faiblir dans la foi. tsy mba nalemy finoana. En d'autres mots, il a puisé Raha atao amin'ny teny hafa zany dia nanovoery dans la foi. C'est ça que la tao amin'ny finoana izy. Zay no ambarany tenin'Andriamanitra antsika, nanovoery tao amin'ny finoana force izy. n'était pas une imagination. Ny heriny zany dia tsy tao amin'ny nofinofy, Son espérance n'était pas basée sur une imagination. ary ny fanantenany dia tsy niorina tamina heritreritra sy nofinofy, Il a eu la foi dans son cœur. fa nanana finoana tao Il a am-pony izy. puisé toute sa force dans la foi. Ary a nanovo ny heriny rehetra tao amin'ny finoana izy. Donc sans faiblir dans la foi. Ary satria tsy mba nalemy finoana izy ozy izy,
On ne peut pas avoir la foi aujourd'hui. Tsy azo heverina zany hoe manana finoana tsika androany dia rapito tsy manana finoana intsony. La foi est réelle. Fa zavamarina ny finoana, Quand elle est réelle, ary rehefa zavamarina izy c'est elle qui nous conduit. dia izy no mitarika atsika, C'est elle qui est notre force. dia izy no hery sy tanjantsika. Et c'est elle qui nous fait espérer. Ary izy no mitarika atsika hanantena. Qui nous fait croire dans le futur. Izy no mitarika atsika iny no avy. Dans le futur. Ny ho avy. On ne peut pas vivre sans la foi. Tsika zany tsy afaka miaina tsy misy finoana. C'est pas possible. Tsy azo heverina zany. Parce que tout ce qu'on veut espérer dans le futur n'existe pas. Satria raha izany any zavatra rehetra antenaitsika any amin'ny ho avy dia tsy ho tafatoetra tsisy intsony. On va avoir une espérance Lasa ny fanantenana qui anantsika ne se tient sur rien. dia fanantenana tsy miorina ambonina inona na On inona. engage Lasa fomba fiteny sisa la réalité. fa ny eo amin'ny tamasy kosa Si cette foi-là n'est pas réelle, raha toka tsy zavamarina eo amintsika io finoana io, pas notre force dans cette foi, ary raha tsy manovo ny herintsika eo amin'io finoana io isika, la foi s'affaiblit pas. ary raha ohatra ka tsy mihamalemy finoantsika On verra ce que nos yeux ne voient pas aujourd'hui. dia ahita an'izay tsy hitany masontsika androany isika. C'est comme ça que Abraham a vécu. Fa ohatr'izany anie ny zavatra niainan'i Abrahama Et c'est la raison pour laquelle Dieu l'a justifié. ary zany anie no antony nanamarinan'Andriamanitra azy. Au fait, l'espérance, c'est le fruit de la foi. Ny tena marina zany ny fanantenana dia vokatry ny finoana. C'est le fruit de la foi. Vokatry ny finoana io. Et c'est la raison pour laquelle l'auteur du livre des Hébreux nous dit que l'espérance, c'est l'encre de notre âme. Ary zany mahatonga ny epistily ho an'ny Hebreo milaza fa ny fanantenana ozy izy no vady fantsiky ny aintsika. Our hope is the anchor of our soul. Vady fantsiky ny aintsika. Voilà la raison. Zay no antony. Alors, il continue. Dia toy izany le Et izy. il dit, Zao no lazainy, sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse. 5:40 ihany zany. Ary satria tsy mba nalemy finoana izy dia nihevitra ny tenany izay efa ohatry ny maty fa efa tokony ho zato taona izy sy ny fahafatesany kibony tsara. Ary tsy niananany amin'ny teny fikasan'Andriamanitra tamin'ny tsy finoana izy. Où tu es arrivé là, toi? Verset 20. Donc il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu. Ozy izy hoe tsy niananany amin'ny teny fikasan'Andriamanitra izy. La foi Noho izany ny finoana dépend de la promesse. dia miankina amin'ny teny fikasana. Depends on the promise. Et l'espérance Ary ny fanantenana de la foi. dia miankina amin'ny finoana. Donc il n'y a pas d'espérance sans la promesse. Noho izany tsy misy fanantenana raha tsy misy teny fikasana. Ao a, On est d'accord avec ça? miara-manaiky an'izay tsika. Il y a une promesse. Misy teny fikasana eo Dans la promesse. dia mino an'ilay teny fikasana Dans ao. la promesse, Mino an'ilay teny fikasana ao a dès que la chose va arriver. dia afaka manantena fa hitranga ilay zavatra. Donc ce que j'espère Noho izany ilay zavatra antenaiko fa hitranga iny a dépend de la promesse. dia miankina amin'ilay teny fikasana iny. Ary ny teny fikasana nefa dia avy amin'Andriamanitra. Tsy avy amiko ny teny fikasana fa avy amin'Andriamanitra. Ary koa satria avy amin'Andriamanitra izy Créer la foi dans mon cœur. dia izy no mamorona finoana ao Pourquoi am-poko. je peux maintenant vivre dans l'espérance. Dia izay no mahatonga ankehitriny afaka miaina ao anatin'ny fanantenana. On est d'accord? Miara-manaiky an'izay tsika. Clair. Mazava? Donc on Ao ne peut avy. vivre sans la foi. Noho izany tsy afaka miaina tsy misy finoana Et tsika. on ne peut pas vivre sans entendre de Dieu. ary tsy afaka miaintsika raha tsy mare avy amin'Andriamanitra. C'est en entendant de Dieu qu'on va avoir la foi. Satria amin'ny alala fandrenesantsika avy amin'Andriamanitra no hananantsika finoana. C'est ça. Et c'est l'histoire d'Abraham. Azany ny tantaran'i Abrahama. Et pour lui, Ary ho azy c'est ça qui a emmené Dieu à le justifier. dia izany nahatonga an'Andriamanitra nanamarina azy. Nous avons déjà été justifiés. Tsika efa no hamarinina
nous avons été justifiés par la foi. efa nohamarinina tamin'ny finoana isika Même foi qu'Abraham. finoana mitovy amin'ny an'ny abrahama izay Nous nino avons cru en Jésus. tsika efa nino an Nous sommes jesosy justifiés. dia efa nohamarinina ihany koa tsika zany fa ankehitriny On a kosa besoin de vivre par la foi. dia mila miaina amin'ny finoana isika Et il y a des promesses que Dieu nous a faites. ary misy teny fikasana nomen'andriamanitra atsika Et si nous avons la foi dans cette promesse, ary manana finoana n'io teny fikasana io nous isika vivrons dans l'espérance. dia iaina amin'ny fanantenana ihany koa isika Nous vivrons dans quelque chose qui va arriver. noho izany iaina zavatra izay hitranga isika To come to pass. Ayant la certitude qu'elle va arriver. manana fatokintsika ao am-potsika fa hitranga zany It's in our hearts that it will come to pass. Amen. amen Ce n'est que beaucoup de temps après la promesse qu'Abraham est devenu le père de toutes les nations. fa efa taty aoriana ela be tao aorianany nazahoany teny fikasana ane i abrahama vo tonga hoe rain'ny firenena maro e Et alors il dit, il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi. Vous voyez trois choses qu'il y a dedans là? You Il see y a une three promesse, il y a une foi, il y a une ary espérance. tsy niananany amin'ny teny fikasan'andriamanitra tamin'ny tsy finoana izy fa nampaherezany finoana ka nanome voninahitra an'andriamanitra hitanareo ve ny zavatra anankitelo ao anatin'io misy ny teny fikasana misy ny finoana ary misy ny fanantenana Mais combien de fois fa impiry dans moa la isika vie chrétienne de tous les jours, ao anatin'ny andavanandrom-piainantsika makristianina Dieu parle, rehefa miteny andriamanitra on a la foi, dia manana finoana isika la parole de Dieu nous dit que nous pouvons maintenant attendre. dia eo amin'izay ny tenin'andriamanitra mitahaka amintsika mba hiandrasantsika mandra-pahatanteraka ilay teny fikasana Mais le problème des chrétiens, c'est qu'entre-temps, il y a beaucoup de choses contraires. fa ny olona ny kristianina mandra-piandry an'izany a dia misy zavatra maro mifanohatra mitranga En attendant la promesse. as we wait, mandra-piandry an'ilay teny Et ça fikasana nous secoue, ça nous bouscule, those things dia shake us, manotsikotsinna atsika they ilay disturb izy us. a ça nous emmène à douter. lasa misarika atsika hisalasala Pourquoi on revient encore à la base, So we come c'est back. la foi dans la promesse. ary zany mahatonga atsika miverina eo amin'ilay fototra mandrakariva dia za hoe finoana an'ilay teny fikasana aloha Persistante, finoana tsy miozongozona persévérante, manam-paharetana qui va nous garder dans une attitude izay d'espérance, tahiry atsika ao anatin'ny toetry ny fanantenana marina d'espérance réelle. fanantenana marina C'est pourquoi Abraham dit que ce que Dieu a dit, il peut zany l'accomplir. natonga ny abrahama afaka milaza hoe izay nylazainy dia ainy atao koa finoanany e zany e Il va accomplir ce qu'il a dit, il va accomplir. izay nylazainy dia tsy maintsy tanterahany ho ataony Et zany notre espérance ne doit pas ka noho bouger. izany tsy tokony hozongozona ny fanantenantsika Malheureusement, on perd de vue souvent de la chose que Dieu a promise. kanefa ny mampalahelo matetika difa eo amasontsika ireo zavatra izay nampanantenan'andriamanitra antsika eo amin'ny fiainana andavanandro Dans la vie de tous les jours. eo amin'ny andavanandrom-piainana C'est pas qu'on oublie, ary tsy hoe adinontsika ilay izy a mais on marche dans l'incrédulité. fa mandeha amin'ny tsy finoana mihitsy isika On marche dans le doute. mandeha amin'ny fisalasalana On marche dans le doute, mandeha amin'ny fisalasalana aloha isika dia avy eo mandeha amin'ny tsy finoana ce qui ne nous permet plus d'espérer. ka mahatonga antsika tsy hanam-panantenana Et intsony maintenant, on vit, on marche par la vue. dia manomboka eo kosa isika dia lasa miaina sy mandeha amin'ny fahitana On ne marche plus par la foi. dia tsy mandeha amin'ny finoana intsony isika Espérance, ny fanantenana vision du futur, ilay fahitana no avy meurt. maty hatreo Dies. Elle meurt. maty hatreo Elle n'existe plus. tsy misy intsony izy Donc, et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut ainsi l'accomplir, c'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. ary natoky indrindra fa izay nylazainy dia any atao koa dia ny saina ho fahamarinany izany Counted to him for righteousness. Amen. Amen. amen Et ça, c'est l'état d'esprit dans lequel nous sommes appelés à vivre. ary io ny toe-panahy izay nantsona mba hiainantsika Alors, allons tourner deux, trois petits chapitres en plus
en avant au chapitre 8. dao tsika hijerany toko fahavalo Chapitre 8. romanina toko fahavalo zany a 8. Nous allons voir que même la terre dia ho jerentsika ao anatin'izany fa ny tany koa aza dia mba manantena et elle est constante dans son espérance. ary tena tsy miovaova izy a ao anatin'izay fanantenana izay La terre espère des jours meilleurs. ny tany ihany koa zany dia mba manantena andro tsara Et je dis bien encore, elle est constante dans son espérance. ary averika any fa tsy miovaova izy ao anatin'izay fanantenana izay It's hoping. Alors, on lit le verset 18. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. andiny fahavalo ambin'ny folo fa ataoko fa ny fahoriana amin'izao andro ankehitriny izao dia tsy tokony hoarina amin'ny voninahitra zay aseho amintsika Be revealed in us. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu, de la gloire des fils de Dieu. fa izao zavatra ary rehetra izao dia samy maniry fatratra ka miandry ny fampisehoana ireo zanak'Andriamanitra God. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté de la fa zao gloire zavatra des enfants ary de rehetra Dieu. izao dia nampanekena ho zava-poana nefa tsy noho ny sitrapony fa noho izay nampanaiky azy sady nahazo fanantenana koa fa zao zavatra ary rehetra izao aza dia ho vitsorana amin'ny fahandevozana dia ny fahalovana ho amin'ny fahafahana izay momba ny voninahitra ireo zanak'Andriamanitra Même la création est corrompue par le péché. jereo tsara fa na dia ny zavaboary aza dia voalotony ny ota Son of man. Le monde que nous voyons est corrompu par le péché. ity zao tontolo zao zay hitantsika ity dia voalotony ny ota By sin. Mais Paul dit qu'elle attend le jour de la révélation de la gloire des enfants de fa Dieu. ozy izy paoly hoe izy ihany koa dia manantena ozy izy a ny fampisehoana ny voninahitra ireo zanak'Andriamanitra Be revealed. La création que nous voyons n'est pas la fin. izao zavatra ary hitantsika rehetra izao dia tsy fiafarana akory Elle va continuer à se détruire. fa mbola hitohy ho simba izy Mais elle a l'espérance kanefa manana fanantenana izy a de nouveau. ny amin'ny zava-baovao Mais nous, fa ahoana kosa ny amintsika What about us? Yeah. les chrétiens juifs dans le livre des Hébreux avaient perdu l'espérance de la gloire. ireo kristianina jiosy ao amin'ny bokin'ny hebreo dia very teo amin'izy ireo ilay fanantenana ny voninahitra Des chrétiens pourtant, kristianina nefa par les situations, By vokatry ny zavantranga ils ont perdu dia very teo amin'izy ireo l'espérance de la gloire. ilay fanantenana ny voninahitra On continue. toy ihany tsika Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. fa fantatsika fa zao zavatra ary rehetra izao dia miara-misentso sy miara-marary toy izay efa hiteraka mandraka ankehitriny Et ce n'est pas elle seulement, ary tsy izany ihany mais nous aussi fa isika koa qui avons les prémices de l'esprit. izay manana ny voaloham-bokatry ny fanahy En d'autres mots, depuis le moment que nous avons été convertis, raha atao amin'ny teny hafa zany dia hatramin'ny andro voalohany ovantsika fo Dieu nous a donné l'esprit, son esprit, pour habiter en nous. dia efa nomen'Andriamanitra ny fanahiny isika mba onona ao anatsika C'est un avant-goût, c'est un départ izay azo lazaina fa efa fanandramana efa fiaingana sady zany a qui nous permet de croire. nafahatsika ino a to believe. La parole de Dieu nous dit que l'Esprit de Dieu nous témoigne que nous sommes des enfants de ny Dieu. tenin'Andriamanitra zao miteny amintsika hoe ny fanahin'Andriamanitra dia miara-milaza amintsika fa zanak'Andriamanitra isika Donc déjà, par la nouvelle naissance, nous avons une base
dans notre vie ka chrétienne. noho izany tamin'ny alalan'ny fahateram-baovao dia efa manana fototra sahady isika eo ny fiainantsika mahakristianina. Azany hoe nytenen'ny Paoly eto hoe manana voaloham-bokatry ny fanahy isika hozy izy. Début même, Ary azo lazaina mihitsy aza fa io no fiandohana permettre d'espérer dans le futur. fiandohana finoana anankiray izay ahafahantsika manantena any amin'ny ho avy. Parce que par la présence du Saint-Esprit en nous, Satria amin'ny alalan'ny fananantsika ny fanahin'Andriamanitra ao anatsika, les enfants de Dieu, dia izy no mijoro vavolombelona ao anatsika fa zanak'Andriamanitra isika, qui nous conduit, qui nous dirige et qui nous emmène dia izy no miteny amintsika, izy no mitarika antsika brings us à comprendre le plan de Dieu et tout ce qu'il y a devant. atakarantsika ny drafitr'Andriamanitra sy ny zavatra rehetra misy eo anoloana. Dieu ne nous permet pas de voir, Ary tsy avelan'Andriamanitra ho hitantsika nefa izy rehetra, mais il nous demande de croire. fa nitakiny amintsika dia mba hinoantsika. L'Esprit de Dieu en nous va nous permettre de croire. Ary ny fanahin'Andriamanitra ao anatsika no hitarika antsika ino. C'est une grâce extraordinaire. Tena fahasoavana matalantsona ane zany Ce que Paul dit. azany io tenenin'ny Paoly io Nous avons reçu des prémices de l'Esprit. nareo izy isy nandray ny voaloham-pokatry ny fanahy. Nous irons en nous-mêmes and we groan within en ourselves attendant l'adoption, la rédemption de notre Misento ao anatsika isika miandry ny fananganananaka dia ny fanavotana ny tenantsika. Avant que nous rentrons dans le sujet de l'espérance de la gloire, Mialohan'ny hidirantsika amin'ny resaka momba ny fanantenana ny voninahitra, the hope of the glory. restons dans le domaine de la vie chrétienne de tous les jours. dia andao aloha tsika hijanona ao anatin'ny sehatra ilay andavanandrom-piainana mahakristianina. Souvent, Dieu nous parle pour quelque chose qui nous dit qu'il va arriver Matetika zao Andriamanitra miresaka amintsika ny amin'ny zavatra anankiray izay hitranga ohatra. pour notre vie sur la terre. Ho an'ny fiainantsika eto an-tany aloha zany Restez là. mialohan'ny andehanantsika any an-danitra dia daholo hijanona eto zany. C'est la même attitude de cœur que nous avons besoin d'avoir. Fa toe-po mitovy amin'izany foana ny mila ananantsika, La même attitude de cœur. mitovy amin'izany toe-po zany foana ny mila Par ananantsika. prophétie, par sa parole, par quelque chose qui nous promet sur cette terre. Ohatra hoe miteny Andriamanitra amin'ny alalana faminaniana na miteny na zavatra izay nampanantenany antsika eto amin'ity tany ity, On the earth, Et c'est la même chose. ary mitovy avokoa zany rehetra C'est zany une promesse. satria teny fikasana io. Et quand nous croyons dans cette promesse, Ary rehefa mino an'io teny fikasana io il y a isika la foi qui vient dans notre dia cœur. misy finoana tonga ao am-pontsika. Et entre le moment Fa eo anelanelan'ny fotoana kosa où nous croyons izay inontsika sy hananantsika n'iny finoana iny dia efa nekentsika la parole de Dieu ilay tenin'Andriamanitra vers nous, pour nous, izay tonga teo amintsika nomenantsika cette terre mahakasika an'ireo zavatra nampanantenainantsika teto amin'ity tany ity ho an'ny fiainantsika. permettent maintenant de persévérer et d'avoir l'espérance que cette chose va. Dia izany amin'izay zany no ahafahantsika manana faharetana sy manana fanantenana fa tsy maintsy hitrangy iny zavatra iny. Amen. Amen. C'est la même chose. Mitovy ihany zany. C'est pourquoi sans la foi, Zany no antony hoe raha tsy misy finoana plus d'espérance. dia tsy misy fanantenana intsony. Et si nous voyons Fa raha ohatra ka efa hitantsika mitrangana zany le zavatra dia tsy ilaina fanantenana intsony. l'espérance peut être réelle quand nous ne voyons pas. Fa zava-marina ny fanantenana rehefa mbola tsy hitantsika mitranga aloha ilay zavatra. Dieu nous appelle à marcher dans la Andriamanitra nefa dia niantso antsika mba handeha amin'ny foi et finoana. avoir l'espérance dans pas mal de choses de notre vie qui doivent s'accomplir. Ary hananantsika fanantenana ny amin'ireo zavatra sasatsasany izay tokony hitrangy eo amin'ny fiainantsika. Amen. Donc, quand on parle d'Abraham, Noho izany rehefa miresaka ny Abraham on ne tsika parle pas de la gloire à venir. dia tsy miresaka ny amin'ny voninahitra ho avy akory isika tsia. On parle de cette terre, des Fa miresaka ny amin'ny zavatra eto amin'ity tany ity tsika zany. promesses de Dieu. Ireo teny fikasan'Andriamanitra Et pour nous, c'est la même chose. ary ho antsika dia mitovy amin'izany On n'a pas mihitsy. peut-être reçu la vision que Dieu a donnée à Abraham Mety tsy nandray ilay fahitana izay nomen'Andriamanitra ny Abraham isika, par sa parole. fa nefa ny tompo miteny antsika amin'ny alalan'ny C'est pourquoi teniny. le Seigneur, il nous demande, il veut, il désire que nous Ary ayons la zany no foi antony hitaky ny tompo ary sitraky ny tompo indrindra isika raha manana finoana ao anatin'ny fontsika ny amin'ny zavatra izay lazainy, dans des promesses ka ao anatin'ireny teny fampanantenana ohatra hoe ny fahitana, d'un rêve, ny nofy, d'une prophétie, amin'ny alalan'ny faminaniana na teny n'importe quoi. na inona zany a. word that comes. Si nous avons la foi en elle, Raha manana finoana azy ireny isika
dia manomboka eo ny fanantenana. Parce que quand souvent Dieu dit des choses et qu'il n'emmène pas cette chose à la réalité, Satria matetika Andriamanitra rehefa miteny zavatra dia mety tsy tanterahany eo ny eo iny zavatra nylazainy iny. c'est comme ça que l'auteur du livre des Hébreux, toujours, il parle, si nous voulons posséder les choses que Dieu nous a parlé, nous avons besoin de la foi. Ary zany anie mahatonga ny mpanoratra ny Hebreo milaza amintsika hoe raha tiatsika ny ahazo an'ireo zavatra izay nilazain'Andriamanitra dia mila finoana sy faharetana isika. La foi Finoana et la persévérance dans l'espérance. ary faharetana ao anatin'ny fanantenana. On persévère Maharitra isika en espérant. miaraka amin'ny fanantenana. while hoping. On comprend? Azonareo a? Et l'espérance, Ary ny fanantenana on persévère dans la foi. dia izao hoe maharitra amin'ny finoana isika noho ny amin'ny fanantenana. Et il y a tellement de choses que Dieu nous promet, nous dit, There are Ary maro dia maro anefa ireo zavatra mpanantenain'ny tompo atsika sy lazainy atsika izay tsy ho tanteraka rapitso dia ny rapitso. pas quand, Ary matetika tsy ambaro ane roviana, il ne dit pas quand, tsy lazainy hoe roviana. mais il dit croire. Fa zao kosa ny lazainy amintsika hoe minoa, minoa. believe, sorry. Il ne dit pas à quel moment, Tsy lazainy ny fotoana, He doesn't tell us when. mais il dit fa zao kosa ny lazainy Believe. minoa ary manantena. croire. Minoa ary manantena. Donc l'espérance, elle est réelle. Pardon, la foi, elle est réelle. en Ka nous. noho izany ny finoana tena zava-marina ao anatsika, Et l'espérance aussi, elle doit être réelle. ary ny fanantenana ihany koa tokony zava-marina. n'est pas réelle, on n'a plus d'ange. Satria raha vao tsy zava-marina ao amintsika zany a dia tsy manana vato fantsika intsony isika. Donc l'ange veut dire quoi? Ça nous tient. Midika inona moa ny vato fantsika miazona antsika tsy hetsika amin'ny toerana anankiray. Ne permet pas de dériver. Miazona antsika tsy hivily lalana. Donc l'ange nous permet d'être Ka noho izany ny vato fantsika dia miazona antsika tsy hetsika eo amin'ny toerana anankiray. ancre And that anchor qui nous permet d'être stable. Mbola verika any a ny vato fantsika no miazona antsika tsy hetsika eo amin'ny toerana anankiray. Eo zany ilay atao hoe fiandrasana C'est l'espérance. izay antsoina hoe fanantenana. Qu'un jour, Hoe indray androany demain, mety rapitso ve? c'est pas. Tsy fantatro. Dans une semaine, Mety afaka-herinandro ve? je ne sais pas. Tsy fantatro. Un an, Mety afaka-heritaona ve? peut-être. Mety. Peut-être. Je ne sais Mety tsy fantatro a. pas. Mais je continue à persévérer. Fa mitohy manam-paharetana kosa aho Parce que ma foi, elle est constante. satria ny finoko dia tsy miova ary tsy miozongozona and I ka afaka manovoery ao anatin'io finoko io aho. Amen. Ça, c'est Izay zany raha ny mahakasika ny tokony fomba fiainantsika amin'ny andavanandro a. on est un petit peu dans Romains chapitre 8. Fa zao kosa indray isika dia hiverina ao amin'ny Romanina toko 8. Donc, et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi qui avons les prémices de l'esprit, nous nous soupirons en nous-mêmes. Ary tsy zany ihany fa isika koa na dia manana ny voaloham-bokatry ny fanahy aza, isika aza dia misento atao anatsika, eagerly miandro izy, miandry, ary zay ny fanantenana, miandry zany, are waiting. En attendant l'adoption. We are waiting. miandry ny fananganananaka, dia ny fanavotana ny tenantsika. OK? Ao a, De notre corps. fanavotana ny tenantsika. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Fa ny fanantenana no namonjenantsika. Amen. Amen. Ça veut dire nous avons besoin de continuer. Dikan'izany a mila mitohy zany tsika. On a besoin de continuer à espérer même. Mila mitohy manantena foana zany tsika e. Et il y a beaucoup de situations dans notre vie Ary maro tranga misy eo amin'ny fiainantsika où nous avons besoin d'être constants. izay tsy mila miovaovontsika fa mijanona eo amin'ny toerana iray. Miorina tsara zany. C'est la persévérance. Zany natao hoe fanantenana. Amen. Amen. Et on puise notre force dans notre foi. Dia ao amin'ny finoantsika isika ny manovoery, Parce que nous avons cru. ko satria efa nino Et isika, nous ne voulons pas permettre à l'ennemi de venir voler notre foi. ka tsy tiantsika naisitra an'izay finoantsika izay ny fahavalo a, amin'ny alalan'ny lainga entiny, Par les choses que nous voyons sont probablement contraires. na amin'ny alalan'ireo zavatra hitan'ny masontsika izay mety mifanohitra, C'est le test, l'épreuve. fa reny zavatra ireny no fitsapana ary fizahan-toetra ny finoantsika.
Et nous continuons à espérer. Ary miaraka amin'izany dia mitohy manantena isika. Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons donc avec persévérance. But hope Dia izao no lazainy antsika eo amin'ny andininy 5:20 25. fa raha isika manantena izay tsy mbola hitantsika dia miandry wait amin'ny faharetana. perseverance. Amen. Yeah. Si nous attendons Fa raha miandry isika, ce que nous ne voyons pas, raha miandry isika izay tsy mbola hitantsika, Don't see today. donc on l'attend, mais izany hoe miandry tsika satria mbola tsy hitantsika ilay izy. pas aujourd'hui ni demain ni la semaine Mety prochaine. tsy mbola nitranga androany na rapitso na amin'ny herinandro ilay izy, Mais nous l'attendons. kanefa miandry azy isika Persévérance. amin'ny faharetana. Amen. Amen. Alors, on va retourner maintenant, Ohatra tsika hiverina indray a, ou allons dire plutôt, on va aller maintenant na hoe andao indray hijery dans l'épître aux Hébreux. ny epistily ho an'ny Hebreo. Epistle to the Hebrews. L'épître aux Hébreux. Ny epistily ho an'ny Hebreo. The Hebrews. Ah, c'est peut-être une épître qui est vraiment intéressante. Ary epistily mety aliana tokoa izy ity a. One of the most interesting books, epistles. Alors, on va retourner dans l'épître de Paul aux Romains au chapitre 5 avant d'aller dans l'épître aux Hébreux. Dalohantsika hiverina any amin'ny epistily ny Paoly ho an'ny Romana toko 5 mialohan'ny hamakiantsika ny epistily ho an'ny Hebreo a. Ça va nous parler un petit peu maintenant de la croix que nous avons besoin de prendre. Hiresaka kely tsika ny amin'ny hazo fijaliana izay mila entsika. Alors nous lisons chapitre 5, verset 1. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir Therefore, eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la Andiny gloire voalohany, de Dieu. koa amin'izany satria efa nohamarinina tamin'ny finoana isika dia aoka isika hanana fihavanana amin'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompontsika, tamin'ny alalany koa nefa nahazoantsika fanatonana amin'ny finoana ho amin'izao fahasoavana itoerantsika izao, ka dia aoka isika hifaly amin'ny fanantenana ny voninahitr'Andriamanitra. Alors là, Paul va nous parler maintenant Eto amin'izay izany Paoly dia hiresaka amintsika des épreuves de la vie, ny amin'ny fitsapana misy eo amin'ny fiainana, des difficultés de la vie, ireo fasarotana misy eo amin'ny fiainana, souffrances de la vie, ireo fijaliana misy eo amin'ny fiainana, pour nous permettre d'avoir une victoire, ahafahantsika mahazo fandresena, victory, et que cette victoire que nous allons avoir au travers des ary izay épreuves, fandresena izay izay ho voaraintsika amin'ny alalan'ny fitsapana, par la persévérance, amin'ny alalan'ny faharetana kosa, elle nous donne la victoire. dia manome antsika fandresena izy L'intervention divine de Dieu dans notre vie, amin'ny alalan'ny fidiran'Andriamanitra nitsehatra eo amin'ny fiainantsika, nous libérer de nos épreuves, de nos difficultés, de la persécution, des afflictions et ainsi de suite. mba hanafaka antsika amin'ny fitsapana, ny fizahan-toetra, ny fanenjehana, ny fahoriana sy ny sisa rehetra. Cette victoire nous donne l'espérance. Ary io fandresena io amin'izay no hanome antsika fanantenana. Amen. Amen. Cette victoire que nous avons quand nous prenons notre croix et que nous suivons Ilay fandresena izay voaraintsika rehefa mitondra ny hazo fijaliantsika tsika mba hanaraka an' Jesosy, la victoire dans toute cette situation. dia rehefa naresitsika teo anivon'izany tranga nisy rehetra izany a, Allons-y. ndao vakitsika e. Alors, bien plus qu'il dit, Ary tsy izany ihany hozy izy andininy 7. nous nous glorifions même des afflictions, Fa aoka isika hifaly amin'ny fahoriana aza, sachant que l'affliction produit la persévérance. satria fantatsika fa ny fahoriana mahatonga faharetana. Persévérance produit Ary inona kosa ny ateraky ny faharetana? dans l'épreuve. Mahatonga fahatsaram-panahy voazahan-toetra na fandresena ao anatina fizahan-toetra La hozy izy. victoire, Ary ny fandresena kosa ao aorianan'izany elle produit l'espérance. dia mahatonga fanantenana. hope. Or, l'espérance, elle ne trompe point. Ary ny fanantenana dia tsy mampamenatra. À cause de la présence
de l'amour de Dieu noho ny fisiany fitiavan'Andriamanitra dans notre cœur. ao poured out am-potsika. into our hearts. Amen. Amen. Donc on peut voir clairement Noho izany afaka hitantsika mazava tsara l'expérience de la croix fa ny traikefa iainantsika ny azo fijaliana n'amène pas simplement une victoire sur le péché dia tsy vitany hoe mitondra fandresena amin'ny ota fotsiny ou un travail de Dieu pour nous emmener à la maturité. na ny asan'Andriamanitra izay mitondra antsika ho amin'ny famatorana Créer l'espérance, Eric. fa mahatonga fanantenana izy Créer l'espérance, frère. mahatonga fanantenana izy rahalahy. Amen. Amen. Donc, la croix, So, c'est une bénédiction. Noho izany ny azo fijaliana dia tena fitahiana. Bénédiction, la croix. Fitahiana marina izy. Mafy a, Hein? Ça nous humilie. mampanetry tena On antsika. persévère. Kanefa maharitra hatrany isika mahita fidiran'Andriamanitra antsehatra. Dia falitsika ny amin'ny fandresena dia iny amin'izay izy fa mahatonga fanantenana. La croix, gloire au Seigneur pour la croix que nous prenons. Voninahitra ho an'ny tompony amin'ny azo fijaliana izay antsika e, voninahitra ho an'ny tompo. C'est pas pour rien. it's not Fa for tsy nothing. foana akory. Amen. Et cette espérance, à cause de l'expérience de la croix, cette espérance, elle ne peut pas tromper. Ary vokatry ny traikefa iainantsika ny azo fijaliana dia tsy mampahamenatra ozy izy a na tsy mamitaka io fanantenana io. Parce que quand on a eu cette victoire, on sait que c'est par Satria raha nandresy isika dia fantatsika fa vokatry ny fidiran'Andriamanitra antsehatra zany. ce que ça a emmené dans notre cœur. Ary fantatsika ny netin'izany tao anatin'ny fotsika e. Amen. On croit là-dedans. Mino an'izany On isika. a la foi. Manana finoana ny azo fijalian'i Dans Kristy la isika e. puissance de la croix pour le chrétien. On a la foi We là-dedans. have faith in that. Manana finoantsika ny amin'ny herin'ny azo fijalian'i Kristy miasa eo amin'ny fiainan'ny kristianina. Amen. Allez, c'était juste en passant avant d'aller aux So Hébreux. that was Tsesasesa tsy haritra fotsiny iny a mialohan'ny hamakiantsika ny bokin'ny Hébreo. Alors, on va lire le livre des Hébreux au chapitre 4. Non, on va aller au chapitre 6. Dao vakiantsika amin'ny bokin'ny Hébreo a ny toko fahaenina. Et maintenant, là, on va voir un petit peu maintenant. On va retourner à Abraham, Iverina zany tsika zao a ny amin'ny Abrahama. au verset 13. Andiny fahatelo ambin'ny folo. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, Fa Andriamanitra nanao teny fikasana tamin'ny Abrahama ary satria tsy nisy lehibe noho ny tenany izay azony anianana dia nianiana tamin'ny tenany et izy. il dit, certainement je te bénirai et je multiplierai ta postérité. Ka nanao hoe hitahy anao tokoa aho ary hamaro dia hamaro anao. multiply you. Et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint ce qui lui avait été promis. Ary araka izany rehefa naharitra tsara i Abrahama dia nahazo ny teny fikasana. Promise. C'est la même chose tout le temps. Hitanareo amin'ny tofoana zany le izy e. Promesse, il y a une foi, il y a une espérance. Misy teny fikasana dia tonga ny finoana dia avy eo misy fanantenana. Et entre-temps, par la foi, on persévère et on obtient. Dia ao anelanelan'izany anefa amin'ny alalan'ny finoana dia manam-paharetantsika dia mahazo ny teny Les hommes fikasana. jurent par celui qui est plus grand qu'eux, et le serment est une garantie qui met fin à tout le différend. Fa ny olona dia mianiana amin'izay lehibe noho ny tenany ary ny fianianana dia ataony mba hamafy ny teny ampitsahatra ny fifandirana rehetra. Qu'est-ce que Paul veut dire? Paul veut dire qu'il y a deux Noho choses. izany inona ny tiany Paoly haviana zany mizatra anankiroa tiany haviana eto. Il y a une promesse, Misy et teny il fikasana y a un serment. ary misy fianianana. Il y a deux choses. Donc. Noho izany misy zavatra anankiroa eto a. Une promesse, Teny fikasana arahana fianianana. Dieu fait un serment, il jure par lui-même, Nianiana tamin'ny tenany Andriamanitra Praise by rien ne himself. peut ary changer. tsy misy mahovan'izany intsony. C'est pourquoi il a non seulement fait la promesse à Abraham, mais il a Azany no antony hoe tsy vita nanome teny fikasana ny Abrahama izy fa nianiana tamin'ny tenany ihany koa izy. et c'est pour nous un encouragement. Ary fampaherezana ho antsika nefa zany inona ary no antony. Comme l'auteur vient de dire, Zao no lazain'ny mpanoratra. c'est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d'évidence
aux héritiers de la promesse, c'est-à-dire à vous et à moi. Ary amin'izany raha Andriamanitra tany eo kokoa amin'ny mpandova araka ny teny fikasana dia izaho sy anao io zany. L'immuabilité, ça veut dire l'impossibilité de changement. Dia izao no lazainy eo amin'ny tohany hoe ny tsy fiovan'ny na ny tsy mahazo ovaina intsony ny Que sa promesse qui avait été faite à Abraham, fa ny teny fikasana ny fanaovany tamin'ny Abrahama inchangeable dia tsy azo ovaina intsony à cause du serment. noho ny fianianana. by an oath. Donc, il a voulu montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immuabilité de sa résolution, c'est-à-dire l'impossibilité de changement de la promesse. Il a intervenu par la suite par un serment afin que par deux choses immuables dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous trouvons un puissant encouragement, nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Dia nataony mafy tamin'ny fianianana zany mba ho zavatra roa aloha tsy mety miova izay tsy hain'Andriamanitra andaingana no azotsika famporisiana mafy dia isika izay nandositra hiazona ny fanantenana napetraka eo anoloantsika. Amen. À cause de la promesse et du serment, Noho izany no ny teny fikasana sy ny fianianana Dieu nous fait grâce. dia naneho ny fahasoavany tamintsika Pour nous Andriamanitra permettre maintenant ahafahantsika amin'izay ankehitriny de tenir sur sa promesse à lui concernant la gloire céleste. hiankina amin'ilay teny fikasana izay nomeny atsika ahafahantsika mifikitra amin'ny voninahitra any an-danitra. C'est dans le texte de l'Épître aux Hébreux. Zany ny andininy izay ambaran'ny epistiliny Hébreo. Parce que ces juifs chrétiens avaient perdu la foi. Satria efa very teto amin'ireto jiosy kristiany reto ny finoana ny teny fikasana. Tsara fanomboana izy ireo. Au chapitre 10 que nous allons voir, ils ont bien commencé, mais après, They started well. Izay ho jerentsika eo amin'ny toko 10 ireo aveo fa hitantsika fa tsara fanomboana izy ireo fa aveo dify teo masony izy ireo zany. la gloire céleste, Dia ilay voninahitra any an-danitra. la promesse de la gloire éternelle. Ny teny fikasana ny amin'ilay voninahitra mandrakizay. Il nous dit, il est impossible que Dieu mente, nous trouvions un puissant encouragement Jereo tsara ny lazainy hoe azotsika famporisiana mafy dont izy le izy. seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Dia isika izay nandositra hiazona ny fanantenana napetraka eo anoloantsika. Promised. Au fait, l'auteur vient dire aux chrétiens hébreux, Dieu ne changera pas. Tena marina zany ty teny amin'ireto kristianina Hébreu reto ny mpanoratra hoe tsy miova intsony Andriamanitra. Ce que vous avez commencé à croire Zavatra nanomboka ninonareo dans la promesse de la gloire éternelle, mahakasika ny teny fikasana ny amin'ny voninahitra mandrakizay Dieu ne change pas. dia tsy hiova amin'izany intsony Andriamanitra. Mais c'était ça le problème. Fa zay ny olan'izy ireo. Au verset 19, Zao lazainy eo amin'ny andiny 7:20. In verse nous 9, la he said, possédons comme une encre de l'âme sûre et solide. Hoy izy io fanantenana izay ananantsika io ho vatofantsiky ny aina sady mafy ny tsy mihetsika. Elle est solide, it is Mafy izy, strong, elle est sûre azo antoka, tsy mihetsika. Inona no antony? steadfast. Why? parce que Jésus Satria Jesosy Jesus a traversé le voile, dia efa namaky ny efitra lamba entré dans la présence de Dieu, ka niditra teo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra souverain sacrificateur. as the toy ny sovereign mpisorona be. C'est ce que la Bible dit. Zay ny lazainy Baiboly. Elle est sûre et solide, elle pénètre au-delà du voile, là où Jésus est entré pour nous comme précurseur. Là, le problème là. Pas le problème, la solution, mais le problème pour les Hébreux. Fa teo indrindra zany ny olona nyreto Hébreu reto hozy izy hoe mafy no tsy mihetsika ary miditra any anatin'ny efitra lamba tany no nidiran'i Jesosy ho mpialoha antsika rehefa tonga mpisorona be mandrakizay izy. Zany hoe izy no mpialoha izy niditra alohantsika. Il est rentré avant nous, Niditra alohantsika izy, pour nous ouvrir la porte. nanokatra varavarana ho antsika, Nous entrions aussi. ahafahantsika miditra ihany koa. Amen. C'est ça la promesse. Zay ny teny fikasana e. Promesse de la gloire à venir. Teny fikasana momba ny voninahitra ho Il avy. vient dire,
izay lazainy a Jésus ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. rehefa tonga mpisorona be mandrakizay osy izy Jesosy araka ny fanaony Melkizedeka. Amen. C'est vraiment quand même extraordinaire. Tena matalanjona ihany zany a. Que c'est pourquoi l'auteur dit cette espérance-là, elle est sûre, elle est solide. Ary zany ne mahatonga mpanoratra milaza hoe mafy sady tsy mihetsika io fanantenana io e. Elle est basée sur une promesse. Satria miorona ambony teny fikasana izy a, Clairement, narana fianianana, et ensuite, And par thereafter, l'arrivée de Jésus comme précurseur by dans la gloire. ary tao aorianan'izay a dia narahany Jesosy ilay mpialolalana antsika ho any amin'ny voninahitra. Donc celui en qui nous avons cru, so the one Ka noho izany a ilay ninotsika Jesus dia Jesosy entré comme souverain sacrificateur, dia niditra toy ny mpisorona be izy après avoir donné sa vie. tao aorianana ny lorany ainy. Amen. Amen. Ressuscité, Tsangana tamin'ny maty emmené dans la gloire, ary nentina ho any amin'ny par voninahitra la puissance du Saint-Esprit. tamin'ny alalan'ny herin'ny fanamasina. Amen. Amen. Donc cette espérance-là Noho izany io fanantenana io, de la gloire à venir, ilay fanantenana ny voninahitra ho avy, n'est-elle pas non seulement une garantie, move tsy antoka izany, mais aussi fa ihany koa un élément qui nous permet, singa anankiray ahafahantsika allows us tous les problèmes que nous pouvons avoir, na dia eo aza ireo olana rehetra mety andalovantsika, de persévérer dia singa ahafahantsika manapaharetany dans zany la foi, ao amin'ny finoana, non seulement pour nous permettre d'arriver dans la gloire, tsy hatratrarantsika ny voninahitra rery ihany, pour nous permettre d'agir dans la foi au milieu de tous les problèmes et de demeurer dans la foi. ahafahantsika mihetsika amin'ny finoana eo anivon'ny olana rehetra ka hitoerantsika tsy miozongozona ao amin'ny finoana. to stand firm in our faith. Comme Paul a dit, j'ai gardé la foi. Araka ny teny Paoly hoe tahiry ny finoana aho izy, niazona ny finoana aho, Rétrogradé. tsy miverin-dalana aho, J'ai pas pris ma vie entre mes mains. tsy niraisiko an-tanana ny fiainako, Je sais ce qui m'attend. fantatro izay miandry ahy, Je sais en qui j'ai cru. fantatro izay inoko. Ça se rapporte à tout ce qu'on parle là. Zany zavatra rehetra zany dia mifandraika amin'izany zavatra resahantsika rehetra zany. Donc ça nous permet, c'est l'encre de notre âme. Noho izany zany a, zany mivaty fantsiky ny aintsika. Amen. Amen. Tiens, Miazona antsika. Holds us je in souffre, place. Jaly aho, mais fa nefa arrête ça. But ndray andro any tsy maintsy hitsaritra zany. Gloire à venir. Voninahitra ho avy. with the coming glory. Dans Romains, qu'on prend compte de ce qu'on a lu. Ary zany no antony hoe raha miverina any amin'ny bokin'ny Romana isika ka manome lanja an'izay rehetra nyvakintsika teo a. J'estime qu'il dit au chapitre 8 au verset 18. On a lu. Romana toko favalo andininy favalo ambin'ny folo a. For those that Efa nivakintsika teo zany a. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Amen. Fa ataoko kosa izy fa ny fahoriana amin'izao andro ankehitriny izao dia tsy tokony hoarina amin'ny voninahitra izay aseho amintsika. In us. C'est dur. Mafy le izy a. Saty C'est zany, dur. mafy le izy. On ne gronde pas. Fa tsy monimonina isika, On ne se plaint pas. tsy mitaraina isika, C'est difficile. hoe tena sarotra le izy, fa ento ny hazo fijalianao, La mienne. dia zaho mitondra ny hazo fijaliako, Continue. dia miara mitoy Ce isika. qui nous attend, Satria ny miandry antsika ho anoloana comparable avec les souffrances du temps Cannot présent. dia tsy azo hoarina amin'ny fahoriana andalovantsika ankehitriny. Tsy misy idirany mihitsy. Prêt à perdre notre vie, Azany no antony tena vona isika ameriny antsika. faire ce que nous voulons, Tsy hanao izay tiantsika atao, ce que notre chair nous demande de faire. tsy hanao izay takin'ny nofontsika ho ataontsika. Comme Paul dit, Fa araka ny teny Paoly, c'est à mort. vonoy ozy C'est izy. à mort. Vonoy izany ozy izy. Et de votre chair. Vonoy ny filany nofonareo ozy izy. Amen. Bon, ah, il faut finir. Mila tsy maintsy faranantsika moa izy ity a. Hebrews Hebreo chapter toko 10. 4 minutes pour qui? Allez, Hébreux chapitre 10. Hebreo toko 10. On va lire à
partir du verset 32. dia vakitsika manomboka amin'ny andininy faharoa amin'ny telopolo. Ce qui pourrait être, allons dire, l'exemple de beaucoup de chrétiens d'aujourd'hui. Izay mety azontsika atao ohatra ilay tahaka ho an'ny kristianina ankehitriny a. 32, souvenez-vous. He says, but Andininy recall faharoa amin'ny telopolo fa tsarovy Non. Alors, je vais vous demander, parce qu'on n'a pas trop de temps, je vais vous demander d'aller lire à partir du verset 19 satria tsy dia ampy loatra ny fotoanantsika dia tia hangataka aminareo vakio manomboka eo amin'ny andininy fa 7:20 a verse 19 through ka hatreo amin'ny andininy fa 5:20. parce que l'auteur, Satria mantsy ny mpanoratra eo amin'ny andininy fa 3:20 verse 23, il va dire retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. aoka ozy izy ho azontsika mafy ny fanekena ny fanantenana mba tsy hozongozonany fa mahatoky ilay fananao ny teny fikasana. Pourquoi? why? Inona no antony? Nous avons au verset 21 un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu. Satria eo amin'ny andininy faraka amin'ny 20 mivalona hoe manana mpisorona lehibe mitandrina ny tranon'Andriamanitra isika. Nous donc Dia aoka isika anatona avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi. amin'ny fo marina sy amin'ny fatokina be avy amin'ny finoana ozy izy. Amen. Donc l'auteur vient parler ce que Paul a parlé. Noho izany a ny mpanoratra dia mamerina mitovy amin'izay nolazain'ny Paoly. The same thing. Verset 32. Andininy souvenez-vous faharoa amin'ny telopolo amin'izay. But recall, de ces premiers jours, Tsarovy. après avoir été éclairés, vous avez soutenu un grand combat au milieu des souffrances, d'une part exposé comme en spectacle aux opprobes et aux afflictions, et de l'autre, vous associant à ceux dont la position était la même. Fa tsarovy ny andro fahiny izay naharetanareo ny ady mafy tamin'ny fahoriana rehefa nohazavaina ianareo indraindray raha natao fizahano ny fanaratsiana sy ny fampahoriana ianareo ary indraindray koa aza raha tonga naman'izay azon'izany. Ok? Sorry. Ao a. Donc, vous avez eu de la compassion pour les prisonniers, vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens, sachant que vous avez des biens meilleurs. Fa sady niara-niaritra tamin'izay mifatotra ianareo no ny fala raha nyrobaina ny fanananareo satria fantatrareo fa ianareo dia manana fananana tsara lavitra sady maharitra. for yourselves in heaven. Ça, c'était l'état de cœur de ces chrétiens qui venaient de naître de nouveau. Io zany no toe-ponyreto kristiany reto izay vao avy nateraka indray. Et à prendre leur croix, Vonina nitondra ny azo fijaliana izy ireo. associés avec ceux qui souffrent, Vonina niara-niaritra tamin'izay nijaly izy ireo. prêts à accepter les afflictions, les souffrances. Vonina ny anaiky fijaliana sy fahoriana. Amen. Amen. Mais souvent par différentes circonstances, Fa nefa vokatry ny tranga amin'iseo samihafa quelqu'un vient vous décevoir. dia nisy olona tonga ndiso fanantenana anareo. Zay ny zava-nitranga Exactly teto what a. happened here deceives you. Et je répète pour la maintes fois, Ary miveriko mbieny a. ils ont préféré de retourner au judaïsme que de faire face aux persécutions. Aleon'izy ireo niverina tany amin'ny fivavahana judaisma toy izay niatrika fanenjehana. Retournons au judaïsme, c'est plus facile. Aleo ranga miverina any amin'ny fivavahana judaisma fa hany mora kokoa. On n'a plus de problème. Tsy misy olana intsony, Persécution, opposition. tsy misy fanoherana fanenjehana intsony. Donc, quand on se détourne de cela, Ka noho izany rehefa miala amin'izany isika plus l'espérance We no longer have. de la dia tsy manana ilay fanantenana ny voninahitra intsony isika. L'auteur vient dire, Ary dia izao amin'izay lazay mpanoratra pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. koa amin'izany aza manara ny fahasahianareo a izay misy valiny lehibe ozy izy. Great reward. Car vous avez besoin de persévérance, Fa tokony hanana faharetana ianareo For you have need of afin endurance. qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obtenez ce qui vous est promis. mba hazonareo izay lazainy teny fikasana rehefa vitanareo sitrapon'Andriamanitra. Combien de fois ils vont dire ça? Impiry izy namerina an'izany ato. Combien de fois je vais vous dire ça? Ary impiry ihany koa no amerenako aminareo an'izany. Clair, non? Fa tena mazava ve sa tsy zany? C'est clair, non? Mazava eto sa ahoana? Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra. Fa rehefa afaka kelikely dia ho tonga ilay ho afa tsy taredretra. Il ne tardera pas. Tsy taredretra izy. Tu vois, il a écrit ça il y a 2000 ans de cela,
mais il va pas tarder. You see, azonareo an-tsaina ve hoe 2 taona lasa izy nanoratra an'io ary mbola tsy taretety izy. C'est pourquoi on ne peut pas mettre de temps sur l'espérance. Azany no antony hoe tsy afaka mametraka fepitaontsika ho an'ny fanantenana. Mettre 1 an, Tsy afaka ferantsika hoe herintaona ve 2 taona ve. 2000 ans. Eto ara 2 taona ny fiandrasana. Ao a. Donc calmez-vous, Noho izany a, aza mikirapaka ianareo, restons dans la foi. dao tsika hitoetra amin'ny finoana e. Mon juste vivra par la foi, mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Ary ny oloko marina dia ho velon'ny finoana fa raha miembotra izy dia tsy sitraky ny fanahiky io. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, nous sommes de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Fa isika tsy mba naman'izay miembotra ho amin'ny fahaverezana fa naman'izay mino ho amin'ny famonjena ny fanahy. Et l'encre de notre âme. Noho izany inona ny vato fantsiky ny aintsika? Ny fanantenana. Amen. Et puis on va terminer Dia faranantsika magnifique verset. amin'ny andininy mahafinaritra be anankiray a, 11 verset 1 Hébreu 12:1 qui parle de la même chose. izay mbola miresaka mitovy amin'izany hatrany. Or, la foi est une ferme assurance des choses que l'on espère. Ary ny finoana no fatokinany amin'ny zavatra antenaina. Amen. Amen. C'est l'assurance. Fatokiny io izy. the things that we hope Je for. ne peux pas espérer sans avoir l'assurance que j'ai la foi pour ce que j'espère. Zany hoe tsy afaka manantena aho raha tsy manana fatokina aloha sy finoana ny amin'ilay zavatra antenaiko. Je n'espère pas dans le vide. Tsy manantena foana aho zany. For the sake On of a vu hoping. cela. Efa hitantsika Et teo zany a. c'est une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Ary fanehoana ny zavatra tsy hita ihany koa izy ozy izy. That we do not yet see. Amen. Amen. Ça va bien conclure Io zany mamintona, le tout. mamintona azy rehetra. Et souvent, Ary matetika nous n'avons pas à des funérailles. De quelqu'un. rehefa mamonjy fandevenana olona anankiray On ireny n'a pas tsika, à les funérailles de quelqu'un. rehefa mamonjy fandevenantsika zany a, His funeral. Et on entend souvent parler l'espérance. dia matetika tsika mahare foana hoe ny fanantenan'ny kristianina. Et c'est vrai, Ary marina tokoa zany. c'est vrai. C'est l'espérance du chrétien, si c'est la gloire éternelle. Marina tokoa fa ny fanantenan'ny kristianina ane dia ilay voninahitra ho avy. Is to come. Et c'est ça qui nous rassure. Satria izany manome antoka atsika. Assures us. Elle est l'encre. Satria izy no vato fantsika, Trame. vato fantsika ny On aintsika. est assuré quand quelqu'un est né de nouveau, là où il va aller dans la gloire. Mahazo antoka isika fa raha nisy kristiana anankiray efa nateraka indray maty dia fantatsika hoe any amin'ny voninahitra ho avy no alehany. Parce que nous Satria nanana faharetana izy vivons ary niaina tamin'ny finoana izy. Amen. 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 Et on ne bronche pas. Ary tsy miozongozona amin'izany ny saintsika. Et c'est une bonne raison pourquoi nous devons donner notre vie ici-bas Ary antony lehibe anankiray zany tokony hanolorantsika ny aintsika eto an-tany Here on the earth. pour la gloire à venir. noho ny amin'ilay voninahitra ho avy. Amen. Et nous pouvons nous donner à toutes sortes de choses. Ary afaka manolotra ny tenantsika amin'ny zavatra maro isika. Things in this world. Et il faut être réaliste. Ary aoka tsika hiaika La plupart du temps, on perd notre temps. fa matetika isika no lany fotoana indrisy mampalahelo. Si notre temps dans beaucoup de choses We invest our qui time disparaissent. Satria manolotra ny fotoana antsika amin'ny zavatra mielina isika Servir le Seigneur. raha tokony hanompo ny tompo. Prendre du temps pour servir Jésus. Raha tokony nandalo ny fotoana antsika tamin'ny fanompoana an' Jesosy Construire notre foi en mba hanorona ny finoantsika hatrany. even more. Mais de savoir qu'un jour, Miaraka amin'ny fahafantarana hoe indray andro any a. nous ne vivons pas il y a 2000 Satria ans. isika tsy miaina tamin'ny 2 taona lasa tao alohan'izao vanim-potoana iainantsika ankehitriny izao. Qui se passe. We are living in days Fa where miaina anatina vanim-potoana isika izay maro mizava mitranga ankehitriny. Encore un peu de temps. Fa rehefa afaka kelikely ozy izy. Encore un peu de temps. Rehefa afaka kelikely. Mais nous ne pouvons Isika amin'izao andro ankehitriny izao no tokony hiteny an'izany teny zany. parce qu'il y a beaucoup d'indications Satria maro ny famantarana que le temps vient. that the izay fa maneho fa akaiky ny fotoana. Amen. L'enlèvement de tous ceux qui sont nés de nouveau et tous ceux qui ont cru en lui. Ny fampakarana an'ireo olona rehetra izay nateraka indray sy izay nino azy. Amen. Quoi, c'est l'espérance de la gloire. Zany no antony hoe fanantenana ny voninahitra io. La délivrance n'est pas loin.
raha lasy anabavy efa kaiky ny fanafahana antsika de la présence de ce monde pervers. fanafahana antsika amin'ity zao tontolo zao feno falotona ity Delivered from Péché de l'iniquité, from the afaka ny amin'ny tontolon'ny ota sy ny eloka des malheurs, des pleurs, des grincements de dents, des moments difficiles de tristesse. delivered ahafahana amin'ny fahoriana ny tomano fikotroanifo ny fotoatsaratra sy ny alahelo delivered from tena hoe ahafahana amin'izany rehetra any isika Quel merveilleux plan que Dieu what a tena hoe drafitra mahafinaritra loatra no manomtompo antsika alleloia Amen. amen L'espérance que nous avons ny fanantenana zay ananantsika ankehitriny cette vie. ho an'izao fiainan'izao amen Dieu dit, miteny Andriamanitra on croit. dia mino isika On persévère maharitra isika parce qu'elle est une promesse. satria teny fikasana io On persévère maharitra isika et on attend. dia miandry Et isika on est dans l'espérance, ary ao anatin'ny fanantenana isika on la verra. dia ho hitantsika ny fahataterahany zany it's tsy maintsy hitantsika ny fahataterahany zany amen Parce que azo ce antoka que zany Dieu dit, because what satria God izay lazain'Andriamanitra en créole, on dit, ça même ça. dia zao ny filazany teny créole azy we hoe always say indrindra no miseho Ça même ça. sa même ça Amen. amen Allez, on se lève. andao tsika hitsangany